Naraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 850. Natiorana tany zany dia maizina. Raha vakinao amin'ny Baiboly amin'ny Genesis toko voalohany dia ny faina amin'ny roapolo, Genesis toko voalohany dia ny voalohany, tany am-piandohana ny tany ozy dia maizina, tsisy endrika, foana. Zay zany natiorana tany. Isika olombelona nefa dia namboarina avy tamin'ny alalana tany. Donc zany ao anatinao ao misy ampahana aizina ao anatinao olombelona. Inona ny nampiala ny aizina teto ambony tany voalohany? Tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ozy ny teny hoe misy mazava. Donc zany ny vatan'ny olona anankiray, ny fanahin'ny olona anankiray, ny ain'ny olona anankiray tsy misy tenin'Andriamanitra dia galina maizina. Ary zay mahatonga antsika tsy mamahita firy zavatra amin'ny tontolo ara-panahy satria maizina. Zay mahatonga anao tsy matadidy hatramin'ny nofonao ary indraindray tsy tadidinao akory satria maizina. Ny toerana natao ahitana zavatra dia amin'ny toerana misy fahazavana. Bakeo nefa ny Baiboly fa Davida mpanjaka mihitsy ny teny an'izany hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Donc raha tsy manana tenin'Andriamanitra ianao, tsy ho afaka ao anatina aizina mihitsy. Natonga ny tany lasa nisy mazava, nisy tenin'Andriamanitra nivoaka hoe misy mazava. Ka androany maraina mivavaka ho anao mba ho hisy fahazavan'Andriamanitra irotsaka amin'ny fiainanao. Ho hisy fahazavan'Andriamanitra irotsaka ny amin'ny sainao any. Ho hisy fahazavan'Andriamanitra irotsaka ny amin'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mino an'izany na mba manaova amen na masy. Eo zany ravana aloha zany zavatra anankiray taddio. Petrao foana ny fanontaniana, valio foana ny fanontaniana hoe mba misy fahazavana ve ao anatinao. Ny olona mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mamonjy ny fiainany, tsy possible ilazagna fa mazava izy. Or nefa ozy izy Jesosy, ianareo ozy izy no fahazavana zao tontolo zao. Enao zany tafiditra anatin'izany. Enao zany natao fahazavana. Tsy ho afaka ny fahazavana ianao raha mbola maizina. Tsy possible. Ary ndana remarkeo ravana fa ny tegna miteraka fantrana mangitrokitroka eto amin'ity Madagasikara atsika ity dia tsy fananantsika malagasy hevitra mba handrosoana. Tsy manana hevitra isika. Ao aramony sasany na ide mba hitondrany ny tokantranony raha tsy anagnany. Ao ny sasany na ide mba azahoany vola raha tsy anagnany. Dia lasa miodikodiny eo foana atsika. Misy fianakaviana zao ohatra hoe mpivarotra godrogoro dia mpivarotra godrogoro daholo zareo jiaby. Le raiky ataony raiky igny any, ataony raiky ato, dia ataony raiky. Nao zany raha mankarihitra ny rana dia godrogodro dia farany mahazoagna